Club manokana dia ny club ny Dream Team no resahana raha ho an'ity taranja basketball ity ihany. Telo taona izao no nitsanganana an'izany club izany raha ny filazandreo mpitantana azy anefa dia efa fahombiazana no hitana nandritra izay telo taona niorena izay raha tsy lasa afa-tsy ny vokatra azo ho an'ny sokajy-taona isan-karazany izy ireo. Nampahafantatra ny vokatra ny club ny Dream Team izay indrindra nandritra tampolaravana 13 ireo mpitantana tamin'ny zoma lasa teo. Fahombiazana no azo ilazana ny vokatra azon'ny club ny Dream Team taranja basketball tamin'ity taona ity na tamin'ny fifanana teto Analamanga izany na ny fifanana pirenena ambara valobe izao tokoa mantsy no nomban'izy ireo. Teo aloha na tompon-dakana Antananarivo renivohitra sokajy senior, tompon-daka lefitra teo amin'ny Analamanga ihany sokajy U14, tompon-daka ny Madagasikara lefitra ho an'izay U14 ihany, tompon-daka ny Antananarivo renivohitra sy Analamanga ho an'ny U16, nibata ny Coupe de l'Avenir ho an'ny latsaka ny 20 taona ary farany dia voaositra tompon-daka nasionaly sokajy latsaky ny 20 taona tany Fianarantsoa. Ankoatra ireo anaram-boninahitra ireo dia mbola inantenaina sy fanoela avy amin'ny Dream Team ihany koa no voaositra mpilalao mendrika sy nampidi baolina betsaka indrindra tamin'ity fifanana nasionaly ity. Mariana fa ny sokajy zazalahy ihany no misy eo amin'ity club ity ka hanandrom-bahany ireo ambara valo ireo. Ratsaivina dia ny taona araka 24 no nitsangana ny Dream Team. Nanana eritreritra ny lasa lavitra izy ireo tamin'izany raha nanangona ireo mpilalao sangana nanerana ny nosy. Nahatsapa nefa ny mpitantana tao aminy fa tsy mety izany fomba fitantanana izany ka nahatonga azy ireo niverina tany amin'ny fototra ka nikolokolo ireo tanin-ketsy. Amin'izao fotoana izao dia ankizy lahy manodidina 50 no ampianarin'ny tale teknika ny Dream Team dia Bayard Zafindralambo sy ny ekipany. Tanjona amin'izany amoaka mpilalao sangana sy ny ampisongadina ireo ekipa ireo eto Analamanga sy manerana ny nosy. Tao anatin'izay taon'izay dia efa nanomboka hita taratra sy azo sapahitanana ny ezaka nataon'izy ireo ka nahazo ny izao vokatra izao. Tombony ho an'ity club ity ihany koa ny fahaizana miara-mientana eo amin'ireo ray aman-dreny sy mpitantana ary mpilalao tezaina ao aminy.